Ny afokotany Ifaty commune ambanivohitry Belalanda district ny Toliara faharoa no nanaovana ny fizarana amin'ny fomba officialy ny marika manokana atao amin'ny lakana na ny immatriculation de pirogue sy ny fizarana ny karatra maha ampanjono. Tsy mety antao izao hetsika izao hoy ny lehibe ny faritra Atsimo andrefana mba ahafahana manara-maso ny vokatra miainga avy eny an-dranomasina sy hanatsarana ihany koa ny kalitao ny izany vokatra izany. Karatsy professionnel izay no hatao manomboky izao ka lafatsika mpanjono abiaby fitolo riaka roy manomboky izao baka anjokany hoaho le ziska Ambohibe aroy ato anatin'ny faritra Atsimo andrefa dia tsy maintsy mana karty abiaby dina mifehany asantsika toy zay fatafilitsy anatin'ny dina be io ao fa raha zay io fanahazo fankatoavana baka amin'ny tribunaly. Hitahita ny mpanjono aty amin'ny faritra Atsimo andrefana ny fampiasana ireo débarcadère izay efa tafapetraka amin'izao fotoana izao. Nambarany taleny fiharina anaty rano eo anivon'ny ministera ny harena anaty rano sy ny jono fa efa misy ny tolobidy ho an'ireo tompon'andraikitra voakasika izany ny amin'ny hampandehanana haingana ireto débarcadère misa 10 aty amin'ny faritra Atsimo andrefana.